Fampirotsaka tsitrapo amerikanina miisa 7 mianadahy kosa no nanatanteraka fianianana androany mialohan'ny partan'izy ireo anatanteraka asa an-tsitrapo any ambanivohitra eo amin'ny sehatry ny fiompiana fambolena ary fahasalamana mitondra ny tatitra Iravakarandriamanalina naka ny sary Imam Mitra Samuely. Tanora Amerikanina miisa 7 izay avy namarana fiofanana mahakasika ny teny malagasy ny kolotsaina ary ny teknika samihafa eo amin'ny sehatra fiompiana fambolena ary fahasalamana nandritra ny 3 volana no hiparitaka manerana Madagasikara toy ny any Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Antananarivo ary Fianarantsoa anao asa firotsahana ny sitrapo mandritra ny roa taona. Anampina man'izy ireo miisa 30 izay efa miasa eo amin'ny sehatra ny fanabeazana ny fambolena ary ny fahasalamana izy ireo. Androany moa no nanao ny fianianana teto amin'ny trano fonenana Masova Amerikanina teto Ambaranjana ireto mpilatsaka tsitrapo ireto. Today's event thus marks a new beginning, a historic day not just for the 37 Peace Corps trainees who will be sworn in as volunteers this morning, but also for the bilateral relationship between the United States and Madagascar. Tamin'ity lanonana androany ity no nanambarana Andriamatoa Eric Kwang praikitra rany Masova Amerikanina afana teo aza ny fotoatsaritra no lalovan'ny Madagasikara dia teo anilan'ny foana ny firenena Amerikanina ary nanohy ny asa fanasoavana ny voaka malagasy ireo mpilatsaka tsitrapo avy amin'ny Corps de la Paix. Nampatsevina teto fa manodidina ny $70 isan-taona ny teti-bidin'ny fanampiana amin'ny maha-olona nataon'ny firenena Amerikanina nandritra ny krizy. Nakasitrahana manokana moa ny fahatongavan'ny Prime Ministre Paul Roger izay hatramin'ny sy ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2004 no olom-panjakana tonga nanatrika ny lanonana fianianana nataon'ireo mpilatsaka tsitrapo. Hatramin'ny nanombohan'ny fandaran'asa Corps de la Paix tamin'ny taona 2019 eto Madagasikara dia niisa 5.9 ireo mpilatsaka tsitrapo efa niasa teto Madagasikara. Raha tsy ahivina moa tamin'ny taona 1979 no nanorina ity fandaran'asa ity ny filoha Amerikanina John Kennedy ary hatreto miisa 2.3 ireo Amerikanina mpilatsaka tsitrapo miara-miasa tamin'ny firenena 9 manerana izao tontolo izao.